Zay momba ireny tapatapam-baovao ireny fa nitondra fanamariana kosa ny mpampanohy lalànan'ny Repoblika Ramatoa Razafimelisoa Oded Balisama mahakasika indrindra ny fizotran'ny fitsarana ireo olona voasaringitra ao anatin'ny Rarasomamana nofeziny ao anatin'ny teboka efatra lehibe moa ny fanehoan-keviny mahakasika indrindra ity Rarasomamana ity. Maninona ny eto Antananarivo no natao ty fitsarana tany Somamana ity dia manaiky tokoa zay hoe misy ny juridiction Miarinarivo zay hoe io ny tena hoe compétente amin'ny juridiction tokony hanao azy fa nisy ny area zay navoakan'ny Cour de cassation ary anankiroa izy ireo nataon'ny chambre des affaires pénales de la Cour de cassation zany io dia mamoaka io didio hoe dessaisissement de la juridiction de Miarinarivo territorialement compétente au profit de celle d'Antananarivo tant pour la mise en mouvement de l'action publique que pour les actes qui en sont postérieurs. Dia zay ny nampatonga ny Antananarivo nanao an'io fa tsy hoe tiana fotsiny hanao azy. Dia ny point faharoa araka ny atota taratasinady dia mahita zay fa misy amin'ireo voapangy ireo tsy mipetraka akovy ao Somamana. Zay aloha zany ato anaty atota taratasinady zay. Faharoa misy eloka nataony, tena misy ny eloka nataony. Tsy tenenareo zay hoe zao fa lasa sao de mi-influencer an'le mpitsara mbola hitsara ny tirara ty dia alohanay tsy miteny fa misy eloka nataon'izy ireo ary misy amin'izy ireo tena mieky hoe tena nisy tokoa le eloka nanao an'izany tokoa zay. Ny quatrième point farany dia fantatra mamaky amin'le dossier zay dia fantatra hoe mizara roa ihany le mponina Somamana. Misy olona amin'ireo efa nanao contrat mihitsy tamin'ny Sinoa, efa nanao fifanarahana tamin'ny Sinoa izy hoe nampanofa ny tany amin'ny Sinoa ary dia manantena zavatra koa izy amin'izay zavatra izay. Tsy teny zay fa ato anaty atota taratasinady ihany koa zay.